manambany malagasy ny tompona andraikitra zay samy teny fa tsy misy privatisation atao satria zao ao anatin'le fahefan'ny assemblée générale extraordinaire ny Jirama dia afaka manao fusion, scission, transformation et apport d'actifs. Inona ny dikan'izany? Dikan'izany tompoko privatisation fa mandainga reo mpitondra araka le niteneniko zareo ne tsy namaky an'le lalany fa ny banque mondiale expert amin'ny banque mondiale nanao an'le izy dia zareo fa nandray fotsiny fa zareo tsy namaky akory le lalany fa mba vakio kely io nareo tompona andraikitra be resaka milaza fa hoe tsisy privatisation ao. Ordonnance ny statut ny Jirama tamin'ny 5/7/2009 dia rehefa izy fanitsiana kely taty arina. Tsy ordonnance le izy, tsy décret le izy, tsy arrêté le izy fa inona tsara zany io mivoaka io. Parallélisme de forme aloha zany tsy misy. Zany rehetrarehetra zany midika hoe misy zavatra tsy mitombona ao anatin'le izy fa diso tanteraka zany milaza fa hoe tsy misy privatisation. Mahita moa zany ao anatin'ny pejin'ny Jirama official ao efa hitantsika indray aloha zany ny fomba fanao mahazatra ny afindrafindrao nentin-drazana ny amin'ny fahatapahan-jiro vao lamina le resaka. Lisitra lava be izy ao lava. Ary zay mihitsy tena olana hoe misy antony ne mahatonga an'ireny mpiasa ireny ny joro e. Izay aloha tena azo adino misy antony ary ny antony goavana voalohan'ny ao anatin'izany dia ilay fikasany ny mpitondra fanjakana hanome ity orinasa mpanjakana ity amin'ny tsy miankina na hoe privatisation zany. Izay ny tena olana goavana ary mbola misy olana maro be ao anatin'ity orinasa ny Jirama ty raha tsy resaka fa tsy ilay trosa miavosa ihany koa isika eo ihany koa ilay hoe mety tsy maintsy zay moa no zavatra isy rehefa misy ny fanovana rafitra tahaka ireny misy ny ataontsika hoe fanovana ihany koa ny mpikirakira sy ny teknisianina ao anatiny ao. Fa ny fanontaniana apetrako foana matetika dia ilay hoe raha miala ka tsy mikirakira n'izany lafiny herinaratra zany ireo teknisian'ny Jirama, teknisiana malagasy ireo iza no hafoy ana hoe hafehy an'izany ataontsika hoe fikirakirana zany zany moa mbola fanontaniana mipetraka ao anatin'izany rehetrarehetra zany araka nefa nyteneniko teo hoe ilay grevy, ilay fitokonana sy fitakiana ary zay foana ny zavatra misy eto amintsika rehefa misy ny fitakiana ka mavaivay ohatr'ireny dia hiazakazahana ny ataontsika hoe famonoana hafa ao anatin'ilay izy. Zay ve no nitranga raha ny zavatra hita aloha dia na ireo mpikambana ny mpikambana eo anivon'ny syndicat moa zany ny mpitarika n'ilay syndicat mahafantatra satria ny arivan'iny no nampiatsoana teny amin'ny ministera izy ireo fa ireo mpiasa izay nanolotrana sy nanatevin-daharana an'le fitokonana gaga ny maraina hoe milamina ilay izy mijanona natsahatra ilay fitokonana. Dia eo no mampametra-panontaniana hoe inona ny tena zavatra nisy tao ambadika, inona ny tena zavatra nisy marina teo anatrehany ty ataontsika hoe fitakiany ny mpiasa ny Jirama ity satria raha ny hita hoy dia marary ny sehatry ny herinaratra eto amintsika. Misy olana tsy voavao ary izay olana tsy voavao zay dia ny any amin'ny lafiny politika indrindra indrindra. Reto teboka telo reto mantsy ny tena hoe horesana raha miresaka n'izay olana zay anie sika dia efa napetraka ny Jirama efa fotoana ela sy fotoana lava ny amin'ny reto teboka telo reto voalohany amin'izany hoe ny ena ny ahavon'ny rano ao andekaleka zay efa olana napetraka ny Jirama hatramin'ny voalohany zay ary misy foana zay zavatra zay. Teboka faharoa ihany koa dia hoe eo ihany koa ilay tsy fahampian'ny vokatra azo avy amin'ny herin'ny masoandro. Zany koa zavatra efa misy foana ary zay anie tsy ananantsika fahefana tsy ananantsika fahefana mihitsy ny mampitombo ny rano sy manabe ny rano an'Andriamanitra afaka no anjara sy mampibalika ny masoandro zay sy ny mampibalika ny masoandro tsy anjaranao zany fa ny anjaranao zany nomenanao le masoandro dia ianao no mikojakoja azy mamadika anazy ao anatin'le fotoana dia hoe eo zany no mipetraka hoe Andriamanitra nanome misy ihany ene le masoandro hoe Andriamanitra nanome fa balita zany tsy ambinina dia mipetraka indray teboka fahatelo dia hoe misy fiatoana ihany koa le milina izay mpiary herinaratra zany noho ny olana ara-teknika. Io zavatra io zany no azo ny fanjakana tao ilay manatsara sy manavao an'le izy ary raha io ke namana Gaetan sy mpiaino ary Marjone raha zay fotoana lava ny fampidradradradrainy teo anivon'ny Jirama isaky ny hoe misy fahatapahan-jiro zay dia hoe ireto ny olana
Inona vahaolana? Zay inona le vahaolana zany? Tanisainareo le olana fa rehefa mitanisan'le olana ianareo de omeo le vahaolana. Inona le vahaolana? Inona vahaolana mbola tsy hita nandritra ny tsy haiko firy taona zay? Nisy foana le fahatapahan-jiro, niditra teo rakoto, niditra teo ny filoha, nisy le fahatapahan-jiro, niditra teo ny filobe, nisy ny fahatapahan-jiro, tonga indray rakoto ty, misy le fahatapahan-jiro. Le olana nefa tsy miova, fa le olana tam'le teo aloha ihany ny olana dimbiasana, de atsipinareo le izy hoe fa ato misakana foana ny any amin'ny mpanohatra. Aza manipy ny tsy fahombiazana any akafa, fa izay anisan'ny atao hoe tsy fahombiazanareo voalohany indrindra. Raha misy zany eritreretrareo ametraka fa hoe tena mahavahaolana ianareo, de tonga de mesay ianareo. Aza manipy ny andraikitra any akafa fa io le andraikitra zany no bodonareo tamin'ny fomba atao hoe anterisetra, sy tery vaimanta hoe fa tsy mety fifidianana ty nalefanareo ihany le izy, de milaza nareo ankehitriny fa hoe voafidim-bahoaka, lamim-bahoaka, kanefa le marary amin'ny vahoaka raha toa tsy fantatrareo kory e, mifanohatra be ne zany e. De nefa ankehitriny zany io le olana jirama zao nravina moa le izy. Misy miteny hoe tsy zay ve zava-dehibe, misy le raika le rankary moa zany faly tao anatin'izay hoe ilama ohatry zany ihany ko inona no tokonana sy ny sala am'izay. Io ara nefa le ao anatin'ny pejy jirama efa mitosahady le fahatapahan-jiroko. Zany hoe lasa ohatry ny tandrimin-jaza fotsiny nge zany le izy miodikodina eo fotsiny e. Tonga am'le tononkira-mpanakantro ry eto de miodina de rehefa ela nidonanao ianao fanina eo ihany ianao nge mifarany. Mijaly le vahoaka iaran'reto zavatra reto, nefa ianareo io nge azo atao tsara e, atsaharo aloha le rendrarendra be fahataninareo e, atsaharo le rendrarendranareo zay na vita lalana, zay na vita an'izao. De le teti-bola, misy teti-bola ihany ko nge alefa ao anatin'ny ministeran'ny angova ao e. Misy teti-bola ao de mba jereo re zavatra reny hoe ampy anamboarana an'io fotodrafitrasan'ny eo anivon'ny jirama io ve zay zavatra zay, ampy ve zay? Fa raha ny zavatra hita aloha eto, ny jirama de milaza fa mibabitrosa. Ary mazava zany a. Tena mibabitrosa le jirama am'izao fotoana zao. Orinasa malagasy mibabitrosa. Azonao eritreretina ve zany? De iza ny andohan'izany trosa zany? Mazava ho azy, tsy maintsy mivahoaka malagasy eo aminy mibaby an'io. Za tsy maintsy mibaby amin'io, ianao mibaby amin'io, ny taranako ao mibaby amin'io. Ary na mbola tsy teraka raha ny taranako ao sy ny zafiafinao, de mbola hibaby an'io trosa io. Any ene le zavatra mahasaro-piaro antsika, any ene le zavatra tena hoe hidradradradraitsika hoe misy zavatra tsy mety eo mba hajereonareo fanjakana e. Aza velanareo andeho azy le izy, aza velanareo andeho azy, tsy maintsy ho alohantsika io amin'ny alalan'ireny etra alohantsika ireny ene. De tsy maintsy zay, io moa izy zany ko niakatra koa ny etra mazava be zany, mazava ohatry ny karatrinay vo miharihary fotsiny eo. De ka zay mihitsy ene, zay mihitsy ny olana eto amintsika, ary ny tena olana ao anatin'izay raha fahitako azy ihany koa de ilay ny olana iainana sy ny fantatry ny rehetra, ary inoko fa fantatry ny mpitondra ihany koa amin'ny maha-mpitondra fanjakana azy a, de efa fantatra avokoa, efa fantatra hoe raha miresaka sika ny olan'ny fahasalamana, fantatra zany hoe zao ny olana. Raha miresaka sika ny olan'ny ataontsika hoe ny toe-karena malagasy, fantatra zany ny ao anatin'izany ny olana. Raha miresaka sika ny ataontsika hoe ireny fahapoizinana ara-tsakafo etseroa re zay namozana ain'olona maro, fantatra zany olana zany. Raha miresaka nyty jirama ity sika de fantatra ihany koa ny olana ao anatin'izany. Eo zany mampametra-panontaniana hoe to misy a ataontsika hoe karazana fanodikodinana saim-bahoaka ihany a eto amin'ny tany sy ny firenena. Fanodikodinana hoy a satria ahodina amina zavatra hafa ireny olana ireny. Resaka base toliary zao olana ihany koa zany, resaka jirama, resaka lasantsy olana zany, resaka fivarotana ireo ataontsika hoe tany malagasy sy ireo nosy manodidina any Madagasikara, mbola olana mipetraka zany. Fantatra ireo olana ireo fa ny olana ao anatin'izay ihany koa de fitapitahina ny vahoaka malagasy, ary ataontsika hoe verezina ahodina amina fomba fijery hafa
ny sainy vahoaka malagasy eo anatrehan'le izy de ny zavatra tsotra zany de zao miazo ambara tsy manana vahaolana am'ireo a ny mpitondra ny antony tsy mampanana vahaolana azy de izay efa nyteneniko teo hoe rehefa tsy voavahany ny olana voalohany indrindra aloha io zao ny olany ty Jirama ty a atsipy any am'ilay ataontsika hoe tompon'andraikitra eo anivon'ny Jirama lay izy efa nisy fotoana ohatr' zany foana rehefa tsy voavaha ny olany de ny fatapahan-jiro sy ny tsy fampinerinaratra hain'ny mpitondra manipy an'izany ataontsika hoe olana any amin'ny tompon'andraikitry ny Jirama izany tsy hoe akory miaro be fahatany amin'ny tompon'andraikitra eo anivon'ny Jirama isika fa marina koa aloha raha ohatra ka hoe tsy ampy ilay herinaratra noho n'ilay fitombon'ny olona noho ny tsy fametrahana ny ataontsika hoe fampitombo politika fampitomboana ny herinaratra jifaina zany hoe tsy nametraka n'izany politika fampandrosoana sy fanatsarana ny herinaratra zany a ny mpitondrantsika adry zay ka hatramin'izao vo farany teo zao lay ny vahiny tao amin'ny televizionna malagasy no nilazana hoe am'ty volana jolay ty raha tsy diso a ny apetraka lay 16 mégawatt eny Ambato Mirahavavy hoe vita izy io andeha izy io a aiza zany zay am'izao fotoana zao zany hoe lasa mijanona am'le taontsika hoe fampanantenana sy fameriverena sain'olona fotsiny a ny kabary ataon'ny mpitondrantsika eto Madagasikara lasa fampanantenana fotsiny zany hoe lasa ohatrany hoe milamina aloha ianareo a fa omeko an'izao meko an'izao meko an'izao rehefa tonga indray nitaky ny fotoana aiza le izy ary a de mbola miteny indray izy hoe milamina indray aloha fa omeko an'izao anareo meko an'izao meko an'izao raha iverina le ataontsika hoe olan'ny fatapahan-jiro teo ihany a maromaro ny efa nresahako moa izy ty maromaro ane ny tetikasa natao hoe ny roson'ny mpitondra fanjakany hanapinany zany ataontsika hoe herinaratra zany de ny rosona lay parc solaire be de be io moa le nitenenitsika teo hoe lasa ny masoandro indray zany nomena tsiny am'ireny parc solaire tsy masoandro tompoko tsy masoandro no olana am'ireny parc solaire reny fa ilay parc solaire napetraka tsy misy batery efa niteneniko teto zay hoe tsy misy batery ny akamarony am'ireny toerana ireny napetraka zany reny fa tsy misy batery zany hoe mandeha izy a fa rehefa tsy misy masoandro a de tsy voangona lay herinaratra azo a de raha vao tsy misy masoandro de tapaka le herinaratra mazava ho azy ny Ambato Mirahavavy le voalaza teo fa eto Antananarivo ihany koa asiana ozy izy araky ny voalazan'ny Andry Rajoelina tamin'ny fivahinana ny farany tao amin'ny TVM reny a aiza ho aizy reny am'izao fotoana zao voalaza ihany koa fa ao anatin'ny enim-bolana de ampitomboana 50 mégawatt izay raha tsy diso a ny herinaratra eto Antananarivo renivohitra zany hoe am'y farany taona zao ity a eto ny aina ny mateza samy ho velony sika de iarahantsika mahita hoe aiza ho aizy zany a amin'ny volana Desambra ho avy zao ho tanteraka ve io ary hoa le Ambato Mirahavavy a izay voalaza fa am'ty volana Jolay ity misy tokotaniny ve efa miasa ve izany a eny Ambato Mirahavavy zany izay le olana ny olana eto amitsika zany de hoe fantatry le mpitondra le tsy fampiny herinaratra fa le mpitondra mihitsy a no tsy miroso a amin'ny famahana ilay olana de eo zany ny mahatonga atsika miteny hoe iza ny tena manao otage ny vahoaka malagasy am'izay fotoana zay tam'ireny ma tsy le greve lay mpiasan'ny Jirama de lazaina fa reo mpiasan'ny Jirama reo a no manao otage mangalatra jiro manao otage ny vahoaka malagasy zay ny voalaza tam'ireny fotoana reny fa nefa raha izay filazako sy fanazavako zay iza ny tena manao otage ny vahoaka malagasy be de be ny zavatra azo resahana ao anatin'izany ny mpanao otage ny vahoaka malagasy de ilay mpitondra tsy manome ataontsika hoe vahaolana ho an'ny vahoaka entiny tsy mijanony eo am'tsy manome vahaolana izy anefa fa io zao any Sainte Marie moa zany ny Sainte Marie ndray zany fahefana mpanatanteraka rehetra miaraka amin'ny délégation na mafonja miaraka aminy manatrika n'ilay festival de baleine zany hoe eto sika sy ny fahatapahan-jirotsika ozy izy zareo zany a fa izahay a de iara ifaly sy fety miaraka amin'ny baleine any Sainte Marie de mpitondra tahaka ny ahoana no
ataotsika hoe manana fomba fijery ohatr' zany nanaitra ny maro ro ary naza manokana ary ohatrany hoe tonga saina ihany koa tam'lay fanehoan-kevitry mpanakanto avy eo Tsirabea i mamipasta omaly ny azy zany de tsotra hoe ny eto Madagasikara betsaka ny manam-pahaizana tsy azo lavany zany betsaka ny manam-pahaizana eto Madagasikara ozy izy a fa vitsy a ny manana fahendrena betsaka ny manam-pahaizana fa vitsy ny manam-pahendrena de eto sika mametra-panontaniana hoe manana fahendrena ve ny mpitondratsika sy ireo tompon'andraikitra ireo a ny fahaizana aloha tsy lavina satria nandritra ny fanendrena farany tamin'ireo mpikambana anivon'ny gouvernemanta misy lisitra lava be mihitsy ny CV a popoka tsara ny popoka mitetitety an'izao tontolo zao i fianarana izay ataontsika hoe sekoly manana ny lazany manerany tany reny a ny voahan'ireo tompo zany hoe manam-pahaizany ireo fa ny fanontaniana petratsika de hoe aiza ho aiza le fahendrena ao anatin'izany fahendrena malagasy takina voalohany am'izany de le hoe tsy tokony hijery ny havana ory tsy tokony hijery ny vahoaka entinao a hijaly ao anaty fahoriana na nieritreritra fotsiny anie ao anatin'izany de mety hanenjika ihany raha mba manana ny ataontsika hoe feo miferitreretana ihany de ohatrany anahirana ihany ny mahita hoe ianao eto mihinana hany-pitoloha eo ambaninao eo a misy an'ilay ataontsika hoe miandry mitsipona izay latsaka avy eo amin'lay latabatra sa zay ve le ataontsika hoe manao ambany masy tsy hita araka ny fomba fiteny fanontaniana mipetraka ihany koa zay satria hita n'lay izy raha fahitako azy ary fantatry ny mpitondra ny olana amin'ity resaka herinaratra ity raha iverenako ilay teneniko teo hoe miverina mitokona indray zany zao a ny bazy toliary am'izao fotoana zao raha tokana angingina tatoato zany hoe ny zavatra nisy omaly zany a nisy fivoriana nataon'ny ataontsika hoe vahoaka manohitra ny fitrandrana fasimainty a ataon'ny bazy toliary a omaly tolakandro tao amin'ny tsy afoniko ozy izy raha fiteny ato a commune Tsiansia district Toliary faharoa omaly tolakandro zany zay a de eo zany niteraka ny olana satria tsy nanaiky ilay fokon'olona no rarana izy ireo a tsy handalo amin'ny fokotany io ntsony a ireto solotena ireto no mafisy ny vahoaka tam'izany moa fa fitaka no ataon'ny fanjakana malagasy a sy ilay orinasa izany ny zavatra hita any toerana de izay fitaka izay a tsy mijanona amin'ilay ataontsika hoe fampanantenana amina fampitomboana herinaratra intsony zany tsy mijanona amin'ilay ataontsika hoe fibodona sy fakahana tany amina velara-tany maro intsony zany izany fitaka zany fa mihitatra hatrany amin'ny tetikasa fitrandrana fasimainty any abazy toliary fitaka ihany koa zany satria raha ny voalazany ponina de hitarina ilay toerana voalaza fa hipetrahana ilay fitrandrahana zany hoe ny vahoaka zany ao anatin'izany a fitahana rebirebena ahodikodina ny sainy araka ny voalazako teo a de anjaratsika vahoaka no mijery hoe mbola anaiky an'izany ve isika malagasy ireo a maro amintsika araka ny teneniko teo hoe na de tsy manam-pahaizana ary ny akamaroany malagasy a ny akamaroany malagasy kosa de inoko ary tena maharesy lahatra ahy a fa mbola betsaka zany ataontsika hoe manana fahendrena izany betsaka zany ataontsika hoe malagasy mandala izany ataontsika hoe fihavanana sy fiarahamonina zany betsaka ny malagasy ataontsika hoe makaty ary mifikitra amin'ity tanindrazana ity de mipetraka zany fanontaniana hoe ny olona ohatra ny ahoana ny tondratsika ny tiatsika hanavitra nyity firenena manam-pahaizana fa mety tsy ho hita taratra zay fahendrena zay ve sa sady olona manam-pahaizana no manana fahendrena zany no mila jerentsika rehefa amin'ny fotoanandro somary olana kely ingega itonge ny zavatra ataon'ny mpitondra eto amintsika eto e rehefa hiakatra eo amin'ny fitantanana matetika de le kilalaoteny
satria iny tsika malagasy aza donoina fa olony fotsika indrindra rehefa manazava andinin-dalàna rehefa manazava an'le andinin-dalàna izy ainy tsara mihitsy le mijery zavatra marary an'le malagasy mampilatsatra amin'ny mason'ny malagasy jereo amin'ireny lamaritra ataon'ny filoham-pirenena reny rehefa miainga aleva daholo zao karazana hira fihetsem-po rehetra zao de mambabo ny fon'le malagasy zay ary fatany loatra klemantsika malagasy io zay no mahatonga atsika hoe le raha naman'iny sao de mba tsy malagasy oatra atsika tsony sao de mba efa tsy izy tsony ao anatin'iny fa tena potehana tanteraka sy hosihosena zay le hoe manararopaty satria ny vahoaka malagasy efa maty mifofofofo mifohifohy volo mitady zay hoanina mbola avy any ny fitondram-panjakana miaraka amin'ireo atao hoe délégation miaraka amin'ny tonga hatrany Sainte Marie tsy ny rehetra ny no anana fahefana ho tonga any fa vola nge no atotona mampatonga any ny nda amin'ny teanareo tsirairay avy na telo andro fotsiny any na ray andro fotsiny ary le izy tao anatin'ilay fanindry tamin'le fotoanan'ny festival de baleine le izy teo zany na lasa saina rehetra hoe sao de mba tsy raha-panjakana ntsony no le any na de ataoko aza hoe hitokana ilay lalana fa rehefa tonga tamy moa filoham-pirenena mbola nametraka an'izay ihany ko hoe ho atao nosy mateonina Sainte Marie mbola nandeha zany le fampanantenana rehefa tonga tany de ianao manongo tena moa zany ianao manongo tena satria aiza daholo ny ahitana an'izany volo zany raha iteninareo anazava hoe misy mipiara-moimbonantoka aza donina fa vavanareo ihany nge no nyteny tamin'ny 724 nandritra mifampelezakevitrinareo hoe tsika tsy mila fa matsimbola avy any ivelany fa mavita teny Madagasikara aiza ary le izy fanatanterana izay tenina avoaka ny vavy zay aza donina fa nyteny toy ny salaky ny tenanao ihany no fatony fa de zao aloha vao fatotro ny teninareo nareo averina aminareo zay sao manao ririndasa tsy tsarono nareo mantsy fa izay le teninareo zay hoe mahavita teny Madagasikara tamin'ny 824 nanambaran'izay ianareo isaka mitsitrika ny reny vohiparitany nanao fampelezakevitra tety faritra nareo tamin'izay de aza mieritreritrynareo efa tamin'ny 824 zany fefa niodina fandroany ty manda fa mbola nareo ihany ny tamin'ny 824 de nareo ihany tamin'ty 524 ty de apetrao meo amin'ny vahoaka amin'izay ary atsika vahoaka zany zao no mitsara ny filoham-pirenena sy ny mpiara-dalana aminy ireo nataontsika onombofidy na antenaitsika nirina kanefa nampivandravandra atsika mianakavy anjara atsika zany zao no manome isan'ireo raha omena isa hatramin'ny 10 reo meonaoty reo de firy nomenao an'ireo fa navidina penina ragnama mety tsy ho azon'ireo tsony raha mivahoaka malagasy satria diso miandrandra loatra ny tombontsoanareo nareo ty tena fitiavatena zay le fitiavatena zay satria raha nresaka an'izay nge tsika hoe bastoliary filoham-pirenena nge nanambara tao amin'ny televizion mpanjakana tao raha toka miteraka fahafatesana piray tanindrazana malagasy na iray aza nitetika asa bastoliara de zany ho iteny hoe ajanony io zay ny teny filoham-pirenena ny olona ny toerana nefa mivaritra tsimy de efa mitaraina fa tsy zaka io misy akony be eo amin'ny fahasalamana io efa nanambaran'izay ihany ko nge teo rakoto vao hoe tsy mety io zavatra io be de be any ny olo-mpanjakany ny efa nytimy fa tsy mety io fa de nonareo amin'ny sofina vidy avoakanareo amin'ny havanana le izy de sokatra simbaratra iny ianoho zany ry azon-damosina